spécial ho antsika eto ambady be sy manodidina anjaratsika zao rally de miracle miaraka amin'ny jesosy naiza famoronana etsy amin'ny terrain valpola ambady be isaky ny hariva ny asabotsy 16 sy alahady 17 août manomboka amin'ny roa izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra azo karakaray ny omanjoanao io araroty ny fotoana rally de miracle miaraka amin'ny jesosy spécial ho antsika eto ambady be sy manodidina mahiratra ny jamba miteny ny mo matanjaka ny malemy malady ny mareny tongava maro tsy misy vidim-pidirana Averena miandry tenin'Andriamanitra fotsiny. Averena miandry tenin'Andriamanitra fotsiny. Zao iditra votoatiny sika ho anao ro mety tsy atosika andro any arivo. Votoatiny amin'ireo karazana dingana ahafahanao mandeha mandrapatonga an'ilay teny velona ao anatinao mijoro eto andro any arivo ianao. Tsy olona mitovy amin'ny tarenao niditra tetsony ny voanao eto ary tsy hoe rehefa voaka eto dia mbola hitanondrika ihany fa itsika mandrakizay ianao mandrapiavy Jesosy eny am'Ramallanitra. Misy maheno veo amanitsika amaky kely mipanjaka voalohany toko fa vanambiny folo ny andino voalohany pasteur amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny afaka andro maro dia tonga tamin'ny Eli tenin'i Jehova tamin'ny taona fahatelo nanao hoe mandehana iseho amin'ny Aba fa andatsaka ranorana amin'ny tany amen. Zao ny zavatra nitsanga maina sy mosara ny tanin'i Israely satria nanompo Andriamanitra hafa izy fa tsy nanompo an'i Jehova Andriamanitra. Dia zao ny zavatra nitsanga tamin'io fotoana io tonga dia maina le tany tokony hamokatra toerana tokony hafinaritra tokony hisy sakafo tsara lasa maina misasatra ny vahoakan'Israely mangetahita lava ny vahoakan'Israely. Ny antony dia tsotra niala tamin'Andriamanitra kay folo le firenena fa nanompo Andriamanitra hafa atao hoe Bala. Toizy pasteur dia niainga Eli iseho amin'ny Aba ary mafy ny mosary tany Samaria. Andininy fahinambe folo dia lasa Obadiah tsenany Aba ka nilaza taminy ary Aba nandeha tsenany Eli. Ary no nitany Aba Eli dia hoizy taminy ay tonga ety ianao lay mampidoza amin'ny Israely. Fa Eli namaly hoe tsy izao nampidoza tamin'ny Israely fa ianao sy ny mpianakavy ny rainao ihany tamin'ny andavanareo ny didin'i Jehova sy ny nanarahanareo ireo Bala. Ary ankehitriny mandraha hamory ny Israely rehetra eo namiko any tendrombohitra Karmela. Ary mpaminany Bala 500 sy ny mpaminany Asera 100 izay mihinana eo amin'ny latabatry Jezebela. Dia naniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra Aba ka namory ny mpaminany ho any tendrombohitra Karmela. Ary dia nakeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pahoviana no irosainy anareo raha Jehova no Andriamanitra manara azy fa raha Bala kosa dia manara azy fa ny olona tsy namaly azy akory. Ary miantso ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo ary izao kosa iantso ny anaran'i Jehova koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe marina zany teny zany dia niantso ny anaran'ny Bala hatramin'ny maranaka mandra-pitao-vonina ny andro izy nanao hoe Bala eno izay kanjo tsy nisy nanoana na namaly akory ary ninjakinjaka tamin'ny altara izay nataony izy. Ary noho ny tatao-vovonana ny andro dia nanesoeso azy Eli ka nanao hoe miantso mafy ihany fa Andriamanitra izy anie angamba sondrindresaka izy na niavela na nisy nalehany na natory an-tsaha izy ka tsy maintsy hofoazina. Ary noho tamin'ny fotoana fanatitra arivo dia nanantona Eli mpaminany ka nanao hoe Jehova Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely aoka ho fantatrario fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary izao mpanomponao. Ary araka ny teninao no efa nanaovako zao zavatra zao miaino ho Jehova mba hafantarany reto olona reto fa ianao Jehova no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afon'i Jehova ka nandevona ny fanatitra dorana sy ny kitay azo sy ny vato ary ny vovoka sady nandritra ny rano tao amin'ny ady kely ary anahitsany ny olona rehetra dia nenkohaka ka nanao hoe Jehova izy no Andriamanitra, Jehova izy no Andriamanitra. Amen. Hallelujah.
am'izay tanatsika ho tantaraiko am'izay le izy a fefarenao zay le tantara zao mipetraky le izy rehefa niodina niala tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely fa nanompo an'le Andriamanitra tao hoe Baala ny fiantsona azy amin'ny teny gasy zay midika hoe Andriamanitra fanompotsapy ny varatra ohatrany hoe afaka mandatsa-baratra zany atao tsara tana zay fantanina mipetraka fa maninona Elipa aminany maninona Iahaba mpanjaka ny Israely ny resilady nanaraka Baala mba tianao fantatra vela izy zao valiny ny vahoaka sy ny mpanjaka nanaraka ny Andriamanitra diso zay devoly satria ny antony nahita profo kely ihany ina le profo kely latsaka tokoa varatra satria pakataka ny devoly eno tsara fa hoana satana no afaka ananana zany fahefana zany mba misy tenden'izay ve zao le izy le fahefam-pahatsarana dia nataon'Andriamanitra teo amin'ny olona fa rehefa nanota ny olona nanomen'le fahatsarana sy le fahefana anapaka eto tany eo am-pelantanany devoly dia zay mahatonga ny baiboly milaza fa lasa andrinany zao tontolo zao satana zany hoe zay olona tsy manana an'Andriamanitra rehetra tsy manana an' Jesosy rehetra dia eo ambany ziokany avokoa dia zao ny zavatra misy afaka mampitranga zavatra tsy fahagagana ny fiantsona azy fa karazana fanivamaso ho hitan'ireo olombelona vitsivitsy zay mpanaraka azy izy dia zao ny zavatra misy tena namaly tokoa an'le mpaminany mibala le bala fa rehefa manompoka miresaka zareo dia miantso azy dia misy varatra kely milatsaka tokoa fa saingy zao zay zavatra tenen'Andriamanitra tsy azo nitivirana tamin'io fotoana io dia teny Elipa aminany ary ny teny Andriamanitra fa ho antoko ny orana ary tsy avelako ilatsaka amin'ny tany dia zao ny zavatra nisy ny antona ny orana tsy mahazo mikitikitika ny afera momba ny orana izy satria Andriamanitra ny efa nandidy ny orana tsy ilatsaka io fanahy io devoly io Andriamanitra tao hoe Baala io dia afaka manao fampanekena amin'ny fomba hita masotsy ho an'izay mpanompony rehetra toy ny mandatsa varatra kely fa tamin'ity fotoana ty ozy Andriamanitra tsy ataoko milatsaka mihitsy aloha ny orana tsy mahazo milatsaka ny orana ka nambaiko orana azy izy dia tsy mety milatsaka ny orana ny antony dia tsotra tsy maintsy mosary ny tany zay tsy manompo an'Andriamanitra hitanareo ny mahatonga ny firenena anankiray tsy mety tena mandeha ny fahavokarana velombelona mahafinaritra ohatra ny Edena dia tapidio misy fanompo-tsampy ao misy bala ao tompon'ny olona fa miala amin'ny Jehova amin'ny fon'ny olona tonga eto zay eto Meritsedosika manambara an'izao afaty zao iveriny eto zay mandeha vavolombelonao raha voniny anao hiala amin'izay karazana Andriamanitra hafa rehetra mety tomponao esy mielamby reny fa reny mibala tsy mety mampandroso ny ara-bolanao reny mibala miazonanao amin'ny aretina lava reny mibala mampaholy anao roapolo Meritsedosika miverena amin'ny Jesosy ianao somareteka ao n'Andriamanitra halleluja 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 rehefa niantson'io devoly io mpanompony dia nilatsaka tokoa ny varatra fa zao le izy varatra maina tany maina mbola dodosany varatra ihany satria zay ny azony atao dia zao ny zavatra nitsanga hitany Elia fa nanaraka an'io daholo ny olona ray manontolo lasa fomba tao Israely vaovao le izy dia nanaraka an'io daholo ny olona dia zao ny zavatra nitsanga nalahelo Andriamanitra satria ory loatra ny olona le Andriamanitra triko androany ene Andriamanitra tsy faly mahitanao mahantsy fa Andriamanitra tia mpanankarena anao tia nokatra lalana ho anao tia nasitana anao zany lazainy tamin'izay niala avy any Antananarivo ozy izy ndrali manaraka ozy izy any Meritsedosika hoeto ano ny filazantsara sy ny afo fa tikireta ho a io tanàna io tsy mareteka ao n'Andriamanitra alleluja tianao Jesosy tianao Jesosy dia zao ny zavatra nitsanga zao ny zavatra nitsanga rehefa namaly ohatr'izany io Andriamanitra io Andriamanitra tsy izy io avy amin'ny devoly dia ny olona lasa nino an'ilay famantarana nataony ohatrany hoe mandatsakafo kely varatra kely dia ozy izy Andriamanitra tamin'ny Elia tonga ny fotoana fa te handatsaka orana
koa ny afaka mety atosika andro any arivo. Dia zao no nataon'Andriamanitra, makanesy ianao any misehoa ianao amin'ny aba, satria lasa nitsoka ilay mpaminany fa tedavy mpanjaka ho vonoina satria tsy manaraka ilay Andriamanitra tompony. Dia zao ny zavatra nisy, ny ran'Andriamanitra amin'izay Eli mandana ozy izy miseho amin'ny aba, dia nivoaka amin'izay Eli nandeha nitady ny aba, dia nifaneny Eli sy aba. Dia ozy izy aba taminy, ianao mampidi-doza eto amin'Israely. Dia ozy izy Eli, tsy zany mampidi-doza fa ianao mitarika ny olona nompo sampy any amin'ny lalana tsy tokony aleha. Taiza koa nafantara Israely an'izay bala fa Jehovah no Andriamanitra. Dia ozy izy Eli, zao ny fanampy ataontsika, ataontsika anao rendez-vous ao Karmela ny rendez-vous. Dia zao no lazainy Eli mpaminany. Zao izy samy anao alitara ho an'ny Andriamanina eo amin'izay. Dia zao ny zavatra misy, za iantsony nareo iantsony anareo. Dia teo izy menakavo mivory, misy efa hoe efa-jato mahery ny mpaminany mibala fa nipotsampy asa devoly. Vory teo niantsony Andriamanina, tetetika vatany nampahoriny tenany. Zao ny zavatra nisy, zao ny zavatra nisy tena hoe ve le voavaky teo, sady tsy namaly no tsy niaino azy, tsy niaino mpanompony. Fa maninona tamin'izay namaly, fa rehefa teo Eli tsy namaly tsony le izy. Zao ny vaovao mafaly, mifankahita ny ara-panahy, mifankahita ny ara-panahy. Tsy ny présence an'ilay mpanompo mifanatrika, fa ny présence an'Andriamanitra anankiroa. Alarabakaboseterere o sararaga enole izy vo présent Eli teo Jehovah Andriamanitra, présent mpaminany mibala teo kolosfera zay mambady te mody misandoka mpandatsavaratra. Dia zao vaovao mafaly tondreo tanazay mahery, vo nitsoro Elia tonga dia tsy namaly tsony le bala, tsy hita hoe nakaiza le bala, tsy hita hoe nakaiza. Dia ozy izy le mpaminany, mihaino anahy mavanio zahay. Izy rehefa tsy oka inona tsony ny amaliny anao, satria matahotra ny Andriamanitra Eli izy. Tsy ao ambadiky nisy amin'ny mpanompo le izy, tsy hoe efa-jato ny andresy Eli rery le avety amin'ilany, tsy isy amin'ny mpanompo le izy, fa herin'Andriamanitra le izy. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Enony izy fo mijoro fofony ny Andriamanitra Eli, tonga dia baraka bala ray manontolo androany Eliv ninninona efa ny bala rehetra eo amin'ny fiainanao, nampahory anao amin'ny aretina, nampahory anao amin'ny fanjana, nandaraka anao hatramin'izay. Tonoloko amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareth, présent eto ny Andriamanitra Eli androany Eliv. Alleluia, alleluia. Misy miany zay batao zao tananao raha mino an'izany anao. Zao ny zavatra nitranga. Rehefa vita ny rendez-vous tamin'ny mpanompo Jehovah sy mpanompo mibala, tsy maintsy nisafidy ny Israely raha te handroso hoe hifarana ny mosary sy hitsahatra le fampahoriana. Fantatsika mizotra ny teto fa rehefa niantso ny Andriamanina mpaminany mibala dia tsy tonga izy, tsy misy afo sy varatra ny latsaka tsony napitiny kely ohatra ny Taibias. Tsisy. Ny antony dia tsotra, tsy mahavita manao ninninona intsony bala satria niaraka tamin'ny Eli ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy misy hery na fahefana afaka ny anapaka manoloana ny fahefan'Andriamanitra velona, satria eo amin'ny toerana misy ny mpanompo izay voahositran'Andriamanitra, eo amin'ny toerana misy ny fandraken'Andriamanitra mangina tanteraka ny asany devoly. Enona izy tonga dia nisy restauration, tonga dia nisy famerena amin'ny lonony. Zao ny zavatra nisy, nanangana ny altarany amin'izay Eli napetraka teo, neny bala efa tsy namaly tsony. Vao nanompo tena nangana altara amin'izay Eli, tsarovo ny fanekenao tamin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba mpanomponao, fa anio ny fanekena zay ahitako fa Andriamanitra eo amin'ny Israely anao noho ny amin'reto olona be dia be reto. Zavatra nitranga, tsy varatra noho ny latsaka fa afo spesial. Io no afo ny fanamasina, nijoro sy nidina avy any an-danitra, nanamarina ny altarany Eli fa mpanompo
fany androany rivo niasany famosavina rehetra ro tontolo papaorina rehetra karazana fanangajana rehetra mekoaka eo anaty Jehova sy Messia somary onakoraka ho an'Andriamanitra firy miny fandroanao no afaka todamtanao afaka Jehova no Andriamanitra avereno Jesosy ny mpamantsika avereno Jesosy ny mpamantsika dia afa maveo rehetra Madame Marceline lamosina nanaintaina nandritry ny 5 taona voninahitra ho an'i Jesosy rehany mihitsy hono ny elan'le fanaintainana teo eny hoe nisy zavatra nisoka tao amin'le lamosina dia afaka tanteraka le izy maivana izy zao tehaka mafitsika ho an'i Jesosy asiorapolaka kely ho an'ny Pamolombelona manako voninahitran'Andriamanitra iray ihany. Raha matoka farasoa efatra amby 20 taona nandritry ny 30 taona nanaitaina io masina io mangifiry io masina io ary rehefa amin'izay ohatra misy zavatra manaro sy tamin'i Jesosy zany androany sika na fangifiriana miala ny alokaloka rehetra tiaka mavetsy eo an'i Jesosy. Ray aman-drenito ny zavatra nahazo azy dia nikoaka nandritry ny 5 taona izy nikoaka foana fa teo amin'ny vavaka fanasitranana dia nisy zavatra mangatsika be ho nitratrany dia taorinan'izay natsony le kohaka ny zahany ny kohaka tsy mety mivoaka tsony le kohaka na dia natsony arana tsisy tsony le kohaka teo no eo voninahitra Andriamanitra reriany tovolahy ity dia diny anarana efa taona izy zao fa nandritry ny 2 taona zay narenina ny sofiny roa voninahitra ho an'i Jesosy natsona ny anarana nisy nanaintaina aloha teo dia afaka le manaintaina rehefa mihetsika izy le fanaintainana dia mitomany be izy tsy mitomany tsona izy aloha avy eo natsona ny anarany dia namaly izy ny anaranao dia diozy izy zereo ke Alléluia. Tiens, comment tu t'es rendu? Rahato Joséphine roapolo taona izy ary nanitrin'izay 20 taona zay dia lalitalovana ny sofiny roa ary voany tonga dronono lalitalovana ary rehefa teo Jesosy nioky zany zavatra rehetra zany lasa mainy tsara ny sofina ary maina ny sofiny voninahitran'Andriamanitra ihany teka mavetsy eo an'i Jesosy. Spécial ho antsika eto Ambatobe sy manodidina anjarantsika zao rallye de miracle miaraka amin'ny Jesosy naiza famoronana etsy amin'ny terrain Valpolla Ambatobe isaky ny hariva ny asabotsy 16 sy alahady 17 août manomboka amin'ny 2 ora izay zavatra tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra azo karakarainy io manjoanao io araroty ny fotoana rallye de miracle miaraka amin'ny Jesosy spécial ho antsika eto Ambatobe sy manodidina mahiratra ny jamba miteniny mo matanjaka ny malemy malady ny mareny tongava maro tsy misy vidim-pidirana